Amtombona mandrakariva ao amintsika rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana efa amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompontsika. Mantsika iny ampelantanana ny Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Orian'izay ny hira faharoa amby enimpolo ny andininy fahaefatra fahadimy ary fahaenina. Hira faharoa amby enimpolo ny andininy fahaefatra fahadimy ary fahaenina. Okara mitsanga ny sikeravana. Iarahantsika mamaky ny Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo. Indry izao efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy ahalala izany va ianareo? Eny any anefitrano anaovako lalana, ary any amin'ny tany lao no asiako hony. Amen. Zay Andriamanitro raha manana ity fotoana ity natokana iarahana mijoro eo anatrehanao, miara-mivavaka, miara-mandinika ny teninao, mandre koa ny fampianarana avy aminao, satria izany raha teo ny fanambaranao atao mpianatra ny firenena rehetra. Alohan'ny anaovanay mpianatra ny firenena dia mila mianatra koa izahay. Fa ny masonao mitarianay amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Lioka toko fahasivy. Lioka toko fahasivy ny andininy faharoa amby dimapolo hatramin'ny fahaenina amby dimapolo. Lioka toko fahasivy ny andininy faharoa amby dimapolo hatramin'ny fahaenina amby dimapolo. Mivaky ito izao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary nandefa iraka hialoha azy Jesoa, dia nandeha ireo kaniditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy. Fa tsy nandray azy ny olona, satria nandroso tao an'i Jerosalema izy. Ary hitany Jakoba sy Jana mpianany izany, dia hoy izy: Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevona azy? Ery ambanitsika izao misy ray kely eo dia hoe toy ny nataon'ny Elia. Fa izy nitodika dia niteny mafy azy. Dia misy roa kely indray eo, inona ny teny lazainy? Ka nanao hoe tsy fantatrareo ny toetry ny fanazy ianareo, fa ny zanak'olona tsy tonga hahavery ny ain'olona fa hamonjy azy. Dia nankany amin'ny vohitra hafa Jesoa.
ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa milala amin'ny tompo, tanàna anankiray nanda tsy handray an' Jesoa ny tanàna tao amin'ny faritry Samarina ny Samaritana. Tezitra ny mpianatra Jesoa nahita sy nandre izany fandavana izany. Dia mba sary-piaro amin'ny bainina kosa iziko. Jesoa zao ve raha ty mba miditra amin'ny tanàna dia lavinareo tonga dia nanangam-bovony izy roa lahy. Ahoana? Ohatra nataony Elipa aminany antso avy any an-danitra zay mba hisy afo milatsaka dia maty daholo an'ireo, levona tanteraka an'ireo. Raha zany anio mihevitra hoe tena mety ny nataony satria mba hiaro amin'ny Jesoa bedy. Bedy. Tsakany tanana zay efa mba bedy teo amin'ny fiainany. Okay. Mahafinaritra ny bedy sa makamo. Makamo. Ianao indraindray mba manao zavatra hoe mba nieritreretinao hoe tsara nataonao a, bedy indray ianao. Bedy. Fa misy toyan'ilay izy. Ilay toyany dia hoe tsy fantatrareo ny toetry ny fanahy izay ao anatinareo. Tian'ilay Jesoa lazaina tamin'izy roa lahy dia hoe ory zalahy, tsy ilay fanahy taloha intsony no anatinareo fa efa nomeko fanahy hafa nareo. Izy roa lahy amin'io mbola tsy mahafantatra ny tena asan'ny fanahy masina. Fa sady ao zany a ilay fanahy hafa devoly zany raha ohatra ka atao fomba mivantana. Ao koa ny fanahy masina dia tsy niaino ny fanahy masina izy fa niaino ny devoly. Fa ny zanak'olona tsy tonga hahavery ny ain'olona fa mba hamonjy azy. Mpamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Hanaraka ny sarimihetsika toy ny indray isika izay aneo atsika ireo zavatra anankiroa hitantsika tao amin'ny vakiteny teo. Ny anankiray dia niendrika fifandraisana amin'ny olona rehefa lasa kristianina ianao. Fa ny anankiray faharo taky ny ahoana loatra moa izany fanahy izay miasa ao anatintsika kristianina izany. Dahary hiroso amin'izany isika. Miara-mandeha amin'i Jesoa. Lesona faharoa ny fiombona ny mpino. Hoy ny olon-kendry iray izay hoe izay tsy miray amin'ny be sy ny maro mitandrema sao hitokamonina. Izany ka tenim-pahendrena sa ahoana? Mba sainy kely ange izay hevitra izany ho anao kristianina vao nanolo tena. Mba maniry hiombona amin'ny kristianina hafa ve ianao sa miezaka ao kristianina mitokamonina ihany? Arao ange ity tantara ity fa maneho ny fiombonana amin'ny hafa tsy izay hahatonga anao hitombo raha miara-mandeha amin'i Jesoa. Faly aho mahita anareo. Tsarovy fa zava-dehibe izao fiombonam-bavaka izao, satria ny tompo mihitsy no nandidy antsika zanany hiangona matetika ka ifampirisika, ifananatra sady ifampahery ao amin'ny fanahy masina.
ankohonan'Andriamanitra isika izao. Eto sika ifanampy sy ifampivavaka ary hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Dia raina ny Tompo. Amen. Mba tiako zaraina amintsika ny tantaran'i Zakaiosy, ilay lehilahy fohy kely nianika teny ambony hazo mba hahitan'i Jesosy. Nandalo teo an-tanàna mantsy Jesosy ka niriny mafy ny ahita azy. Ny hevitra izy fa tsy ho hitan'i Jesosy mihitsy, saingy diso hevitra izy. Vao hitan'i Jesosy Zakaiosy dia efa fantany izy sy ny momba azy rehetra. Zany famotahan'ireo mpiara-monina nisandohany vola taman'olona sy nakany zavatra tsy azy akory. Fantatra Jesosy fa nahatsiaro fadiran'ovana rahalehilahy. Nijanona nefa Jesosy dia niresaka taminy. Nahatezisany vahoaka iny feonan'iny. Tsy vitany hoe nijanona iresaka aminy teo Jesosy, fa nasainy mihitsy koa isakafo any aminy. Indro omeko ny atsasaka ny fananako ho an'ny mantra. Izay zavatr'olona azoko ampitaka dia olerako aminy inefatreny avy. Tsy nampoziko indray ty mpamoretra mamerina ny etra nalainy tsy mampino. Jereo ange ingia Zakaiosy mba te hikolokolo fihavanana amin'ny Tompo, dia nanome toky andony trosana amin'ny olona na izay azony tamin'ny fanambakana. Mariky ny tena fiombonana ny fanananao fifandraisana tsara amin'Andriamanitra sy ny olona. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Romanina 13:9. Aoka tsy hananan'olo trosy ianareo afa-tsy momba fifankatiavana ihany. Sitrapon'Andriamanitra koa ny manao izay farany azo atao mba ho tsara fihavanana amin'ny olona rehetra. Tian'Andriamanitra averintsika amin'ny laoniny izay nahadiso antsika tamin'ny olona. Zaho dia faly manasa ny Daoda, nanolotra fiainany ho an'i Jesosy izy omaly. Misy zavatra tiany ho lazaina ka mandroso ary. Zarao aminay Daoda. Fisaorana no tolotro andramose nanambarana Jesosy tamiko. Isaorako eto koa Jesosy Kristy namonjy ny fiainako sy nampionay aminareo androany. Tiako tokoa izao fiombonana izao satria ohatra ny sambatra daholo nareo ary feny fitiavana daholo. Za mahasapa hoe tiana sy tahaka ireo fivorian'ny tanora izay ady sy fifandirana foana no hita. Misaotra Jesosy, misaotra koa Ramose, nareo rehetra koa. Daoda, misaka kely aminao rehefa farana izao zafady. Ho faranantsika mivavaka ary, kanefa alohan'izany dia tsara mampatsiahy ny andininy mafonja tamin'ny fiombonantsika. Dia ny Romanina 12:20. Iarahantsika mamerina izao ny tsy anjeran-droany. Raha azo atao dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Ary izao dia mangataka amin'ny famoram-ponao raha ody any an-trano izahay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Daoda, ao ve izao dadanao? Lazao azy fa tia hita azy aho. Tsy mety angamba izany hevitra izany sefo. Mety tsy te hiaona aminao akory dada. Zany ho trasa iaona aminy lazao azy fotsiny izay. Sefo, ataoko fa tsy eto ny toerana tsara iresantsika momba izany. Fa misy inona Daoda? Tô manjombo ny se? Za mba manontany momba andray. Daoda, anga misy olana eo amin'ny sefo sy ny dadanao? Zany hoe Sefo na inona olana misy dia mila vahantsika izany. Rehefa manolo tena ho an'i Kristy dia ilaina rindra tsara koa ny fihavanana amin'ny hafa. Fa inona ny tianao ambara? Raha te ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra tokoa ianao
dia tsy maintsy vahana ny olana misy aminao sy Iosofo ary inoko fa vaovahantsika izany na inona na inona. Mbory zanaka sofa ny lalitra mafilo ihany no mikiry anaraka amin'ny faty hatrao anaty fasana. Ary raha ny osy no tosika foana manaikitra. Raha azoko tsara dikan'izany dia nareo mianakavy ilay osy mafilo ary samy mendrika ho karavasiny ianareo. Tsy nampitandra anareo moa aho tsy anisaka tsony ty tany eny fa ny tany ange anay folo taona katroko izao no nanajary anay teto. Za tsy te hienza zazakely avy tsy mahalala akory ny tantaran'ilay tany. Defa izy ireo. Rebelão ande. Mampitandrinao zay. Azao mitandanareo mafilo iny fa raha mbola misy olona miodiody eto amin'ny tany peto dia ataoko tsy mivoaka velona. Isy tamin'ny zareo aho fa nompidoko ny taniny ny tany manontolo nalaiko ambogadiny ary izy menakavy tsy navelako isy hitsofoka ao. Hatramin'ny oviny ankevitry ny roa taona sy tapany izao na mbola ekatsaka tao ary miakatra isa-taona ny vokatra. mba ho tsara fihavanana amin'ny tompo sy ny olona dia aoka averinao amin'ny tompony ny zavatra nalainao ankeriny na tsy aradrariny. Ilay tany ve zany mila averiko amin'ny sofa? Ianao teo nilaza fa nalainao ankeriny dia manana lahelo aminao ry zareo ary sahiko lazaina fa ianao aza ange tsy handreritreritra amin'izany e. Tokony moa zany fa izao raha misera sefo mba azonao an-tsaina moa fa zavatra raha io ihany dia asakany ny Iosofo tsy hanantonan'i Jesosy Kristy tsy maintsy soneranao izany. Avereno io tany io fa izy ny tena tompony. Ka tsy tahaka ny ho sarotra be ary ve zany raha misera? Fa ianao tamin'ny Daoda nilaza hoe mila ilazany ny dadany fa te hiona aminy ianao. Ie, zany indrindra. Ka inona no ilanao miresaka aminy? Ohatra hoe mba tiako aseho azy fa afaka ho mpinamana foana zahay sady hoe zao efa niova. Izao sefo tsy afaka hiavana aminy ianao raha tsy resaonao azy io fahadisoanao tamin'io. Avereno fotsiny le tany. Raha miseho zay ilay atsoko hoe avesatra sy faran'izay sarotra ity. Sefo tsarovo ny fiainan'ny zaka Iosy vao renao teo fa rahan'izay tena sarotra taminy koa ny anitsy ireo adisoana rehetra nataony. Fa rehefa vonona izy hankatony tompo dia tapa-kevitra hamerina tamin'ny tompony izay rehetra nalainy tsy aradrarina tamin'ireny olon'ireny. Ka avereno amin'ny tompony aloha izay rehetra nalainao ankeriny hatr'izay fa fankatoavanao an'Andriamanitra koa. Veloma raha miseha. Veloma sefo nahoana moa ano amerina ny tany marina efa nampiasaiko 3 taona maniditra. Haiko zaka Iosy fa namerina hitrosa rehetra tsy voalohany fa ny hoe izao amerina ny tany. Way zany ona nefa ny tokony ataoko hoe ay satria aho tokony ho vita fihavanana amin'ireo manodidina nefa tena ho sarotra dia sarotra zany. Nanahoana ny fivoriana? Ahoana tsara, ino problemanao? Sisinona ka nafinaritra ve ny fivoriana tany e? Tsara aloha e.
kanefa mbola maro ireo zavatra mampanahy za koa aza miseritreritra manimba ny saiko manimba amin'ny ahoana mba nandeha tany an-tsaha ao androany izaho ay la eo amoron-drano eny ambanivohitra la eo amoron-drano fa nakany anao inona aninona moa fa mba naka legioma kanefa tsy nandro mihitsy ny feritreretako tsy nandro misy ahoana tsy vitako akory nitondra legioma manody fa ahoana e tadidiko ilay fomba fahafanakana ny tandro daoda sy ny raingy rehetra sika mitavana vokatry ny tany fizy ireo matinoana manao azafady asefo raha mitsasaingo kanzany alohanao gracia inona marina zany ny tianao ambara mba milaza izay tsapako fotsiny aho momba n'lay zao tany an-tsahandroany voaray eto ary ty sakafonao fa inana ianao ay zary sefo mba azonao a-tsaina moa fa zavatra raha io ihany dia an' Jesosy Kristy tsy maintsy sononeranao izany avereno io tany io fa izy no tena tompony voaray ataoko ka salamy ga isofa Sendota fa te hita hony ianao eniko fa hoe mambrao amin'izany vondron'olona miara-mivavaka iray misy anao zany izy eny aoka re tsy ho tsiniko sefo fa sady voalohany farany famonjeny zany fivorianareo izany zao isofa eno kely hoe aoka izay fa za tsy te heno anao misy olona nresaka tamiko momba anao izy fa ahoana zao hoe za aloha tsy mila problème ary zay nakano ny tanina zay ka nilazanao fa nyrazam-benareo ny tompony de efa vita iny ary fonetony ny maty ka ataoko fa tsisy ninina resahana intsony isofa mba leo ao aloha nazava ka tsy azoko mihitsy ny tianao ambara tsy misy zany olona nyrako zany mihitsy de anao tsy naniraka zany ny marina fa izao ny rahany aty fa olona izy zany Jesosy Kristy Jesosy Kristy manany any ve anao e tafaresaka tamiko izy alina nikasika amin'ny foko ary nasainy averiko aminao lay tany Jesosy Kristy naniraka anao amerina io tany ampy io ary ifona amin'izany isofa ifonako tokoa ireo fahadisoko taminao sy ny ankohonanao izaho tsy mihinano zany raha pitso maraina dia iverina eo ampelantananao indray ny tany nefa sefo novolenao katsaka anie ilay tany ny rehetrarehetra mihitsy asainy averiko aminao nikatsaka vokatra eto daholo ny tombony tamin'ireo 3 taona ny asako ny tany
tsy mihina hoe ho tanteraka izany. Jesosy izy no mifeh sy tompo ny fiainako izao, izy no sefoko, lay sefon'ny sefo. Sofa zafady aleo Daoda hianatra momba ny Jesosy ka hanompo azy, izy mpitarika mahay. Betsaka loatra ny ratsy nataoko ary tamin'ny olona betsaka. Ty izany santatra bavarano e. Jesosy Kristy, salama sefo, tonga fanabiantso ahy ianao. Tonga soa ary dia mipetrapetra. Saotra tompoko. Ady be faran'izay milona ary nandifotra iny, fa ny fiafarany dia naveriko amin'ny sofa ihany ny taniny ary misy fiadanana ato am-poko. Toy izy tsara sefo a, tahin'ny tompo anao fa makatony teniny. Amen. Fa ity misy olana kely, izy roa vadiko e, reo angaty tsy miady foana e. Ity milaza fa ariny andro-doko-piainako, ny ray kosa milaza fa hoe ny sakafo ataon'ny ankila no ny tiako kokoa, tsy mitrahatra fa miady zao misy ny tokony andamin'izany. Ny adidinao amin'izy roa vavy, tiavo izy ireo ary karakaro sy tandremo, tsisy tompo sy ala. Fa olana saribahana sady manahirana, ny hoe ampitovy ilay fitiavana. Zay ny tena olana amin'ny toe-javatra toy izao. Aleo vakiko aminao ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana. Hoy Marka 10:5-9. Fatro izay nanaovana izao tontolo izao dia lasa vavy no nariany olona. Ary noho izany ny lehilahy andohan'ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny. Ary ho nofo ray ihany izy roa. Ka dia izy roa no tonga nofo ray sefo, fa tsy izy telo na izy efatra na dimy. Fantatry Jesosy izao toeranao izao sefo a. Amindra fo araka izay ilainao izy, karakarao tsara reto vadinao, nefa aoka tsy ampianao hafa intsony azafady indrindra. Ekena, nefa tena ilaiko Jesosy mba handreseko an'izao. Eny e, ampino ianao. Andriamanitra fiova, Jesosy Kristy tompo, Andriamanitra mahery, velona izy, tiantsika koa, mandrakizay, Amen. Iza no maniry androso ty zara izay zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainany. Iza ary no teny voalohany. Hay, ye Mariam. Tena tiako ny makaty. Zaho manko malahelo lava sady tsy mananamana foana fa mbola manantena azo zaza. Entaona izao nahazokotokantrano nefa ny vadiko sapako mihitsy fa tony tsy tia intsony. Rehefa vavy hafa sakay zaho manko mandrisika amin'ny vadiko androaka hiala ny trano. Halandreo maizina ary zaho foana no manao ny raharaha rehetra nefa tsisy nizanizy iresahana ao an-trano. Indray mandeha mba nidina teny amin'ny rianao hikasa atsaka, kantsy tafatombona teo sady kivy niketraka mafy.
nanatona azy zareo no nitolakandro dia namangay afaka 3 andro nanambara ny filazantsara ary nanolo tena ho an'i jesosy mba te hisaotra azy mirahavavy reto manokana nitarika tamin'izao fiombonana mahafinaritra izao. Ester sy Katy niova ny zavatra rehetra, sambatra be mihitsy tahaka ny hoe manonofy nahazo namana ary manana olona azo kiresahana sady misy fiadanana ato am-poko. Magaga ny zavatra tsapako sady tiako ho fantatra bebe kokoa i Jesosy ary tiako ny manatrika ity fiombonana ity. Misaotra tompoko. Jesosy dia nitaona ny mpianany hiaona sy ombonaina. Niara-ny vavaka sy ny hira izy ireo dia nifampizara ny tenin'Andriamanitra. Isika koa tahaka izany mahasoa antsika ny miara-miangona mba hivavaka hizara ny tenin'Andriamanitra ary hijoro ho vavolombelona amin'izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Akory manahoana madama? Dia eto averiko ny akoho anao. Fonako tanteraka ireny nataoko ireny. Ty misy katsaka netiko anao. Amen. Ty fanetiko averina aminao ny ombonao. Misaotra sifo. Misaotra Jesosy. Jesosy Kristy dia manampy antsika ho tsara fihavanana, tsy amin'Andriamanitra fotsiny fa amin'ny olona toa antsika koa. Tsy hitanao ny tombo ve sefo eo amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra sy ny olona hatr'izay nirotsahany tamin'ny fiarahamonina kristianina izay? Inona kosa ireo fanambinao manokana ao anivon'ny fiarahamonina? Mijery fotoana ary anio iresahanao izany amina kristianina hafa. Ary ao ka isika ifampanjinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miantondotra ny andro. Miara-mandeha amin'ny Jesosy. Lesona faharoa ny fiombona ny mpino. Miara-mandeha amin'ny Jesosy. Lesona fahatelo ny fanahy masina. Mino ve ianao fa izao sy ianao dia manana hery velomana tahaka an'i Jesosy? Eo ampieritreretanao an'izany dia aleo ianao anontaniko izay fantatrao momba ny fanahy masina. Iza moa no heveranao azy io? Efa niaona taminy ve ianao? Araka ny hevitrao, inona no anjara asany amin'izao fiarahanao mandeha amin'ny Jesosy izao? Arao ity tantara ity fa anampy anao afantatra ny fanahy masina sy ny asany ao amin'ny fiainana izay rehetra miara-mandeha amin'ny Jesosy. Olona kalosa,
nakanosa ira sartaotra ira sartaotra ahoana misinna taota ary tsy azoko mihitsy hoe mbola niady indray se nefa nilokaloka tsy ady intsony nefa moa aleo diovina aloha se de asiana fanafody ireo mangan'ireo avy eo dia iresaka isika andraso vetivety eo fa ho avy aho Anao io zao lozana niady tamin'ny bandy indray tsy adiny bandy zany roneny a lamenina hitondray rano anadiovana azy daody efa hoe tsy adiny bandy ho a tsy adiny bandy ahoana fa inona daholo reto mangany reto ary ataoko hoe tsy ady sontsony ange ianao e nefa izao mbola miady foana milaza ianao fa efa niova nefa ny eo ihany no eo ka za ko tabasiny foana ay za sy nazo zao raborabiny izy ary zareo namanao sy namako sony e dadanao aloha dia tsy faly raha mahita an'izao dia 9 fa hoana
fa hoana ny mbola manao zao foana. Daoda, io ilay namanao, te ahitanao hono. Za sy te hita azy e. Tsy namako zany e. Za io lany ady foana. Le namanao e, Ramse. Ramse? Salamo. Salamo Ramse. Manao any ianao? Tsara fa misaotra, mandroso. Miala siny fa nandeha aho. Za mba kaka hoe nanino. Menatra ary sy faly amin'ny tenako fa mbola niadindray. Zanak'Andriamanitra ianao ka tsy tokony hiditiditra amin'ireny ady mahamenatra ireny. Ninona nataony ianao? Isan'andro aho rabirabiny ary efa niezaka sy anakam-piadiana fa tsy vitako e. Fa nefa n'izao tao anatin'ny 10 andro eo. Fa nefa nahavoaroeroe anao niady tamin'ny anona sy anona. Ramse, efa niezaka sy voataritarika ady zany fa isaky ny mihetsika kosa nge dia tezitra ny olona dia lasa mamily totondry e. Ary motsy sy namansery eo. Eny e. Bandy samy raiky leba ary boikely amin'ny fokotany hafa ny adinay. Fa inona no nampiady anareo? Resaka ny anto. Faritry ny tany ambolena dia sipa. Ny anarana tao hoe adiny bandy. Ady romotra be, misy ody sy vato. Misy aza any sy poignard. Izao se mihitsy no anaovany ady farimbona. Ye, satria za efa niala-tsioky le baintsony. Sady tsy mandeha misy amin'ilay adiny bandy. Dia izao no ediny. Dia tsy mampaninona se? Saika aloha izay antony a. Ataoko ihany tsy hiady fa lasa foana ny totondriko. Isaky ny ilany ady se? Dia jereo fa alaim-panahy malibotana foana. Tezitra amiko zalahy amin'ilay nandray an'i Jesosy dia rabirabiny foana. Daoda, tadidiny se moa ny tenin'i Jesosy. Tia, tiava ny fahavalo ary manaova soa aminy. Mampisamboraka azy manantena valiny. Ho lehibe ny valo soa anareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fo amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Ako mpamindra fo tahaka andrainareo izay mpamindra fo. Nzeo zay Jesosy. Aza mitsara olona dia tsy saraina. Aza manameloka dia tsy elohana koa ianareo. Mamela dia avelan'Andriamanitra ianareo. Tario amin'ny lalanao zay tompo. Manmisy dia omen'Andriamanitra ianareo. Fa izay fomba marinareo no marina ho anareo koa. Hitany Daoda, fantatry Jesosy se fa mety ho alany namanse rehefa nanaiky anaraka azy. Fa izy tsy nanao hoe mety amin'ireny ankizy ireny. Ekeko Ramse. Kasa moa zany amin'izao no tokony ataoko. Handreseko izao fahalemeko izao. Tsy vita ny sesamirery zany. Fa mila ny herin'Andriamanitra. Ilay hery ny fanahy masina. Fanahy masina? Iza moa zany fanahy masina? Zany no fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny zanany rehetra. Ary raha avelany se izy dia hanome hery ivelomany se amin'izay tariny ihany. Zany misy ny tiako. Zaho teo metrika amin'ny maha-kristianina. Azo te hiadiady zany tsony. Daoda,
ampianariny baiboly fa misy karazany roa ny kristianina ry Daoda. Zany hoe zao hoe ny voalohany amin'izany dia izay mifikitra hitantana ny fiainany foana. Ny ataony ihany no ataony eny fa na dia fantany zao azy fa zavatra hafa ny tian'Andriamanitra ataony. Mihevitra izy ireo fa afaka manao izay tiany nefa izay ilay tsy akasitrahan'ny Tompo. Za zany mihitsy rehefa tena tonga fofona ataoko tena fay ary izay no tsy tiako. Ny faharoa indray ireo mahazo hery avy amin'ny fanahy masina. Manaiky izy ireo fa tsy afaka miaina ny fiainana kristianina amin'ny herin'ny tenany fotsiny fa Kristy no avelany hiaina ny fiainana kristianina ao anatiny sy amin'ny alalany. Zany tokoa no ilaiko. Tsy vitako zany raha ny heriko samirery. Zay hoy Paoly ao amin'ny Galatiana 2:2-20. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ireo faharoa dia miaina amin'ny fiainam-pinoana. Ny Tompo no enoiny sy ankatoaviny ary Andriamanitra manome hery hanaovana zavatra rehetra ankasitrahany. Zany tokoa no ilaiko ary zaho mila hery hanampy ahy hanao izay zavatra tian'Andriamanitra ataoko. Ireo kristianina karazany faharoa ireo dia efa nanolotra ny tenany ho an'Andriamanitra, mivelo araka ny teniny mba ny fahefana. Azo inono zany ary tiako ny hianana azy. Za koa mba maniry ho velona ho an'Andriamanitra. Dia mila fenoana fanahy masina mandrakarivo zany ianao. Fomba ahoana? Zao hoe mitovitovy amintsika rehefa miaina. Rehefa miaina? Inona no tindra ampiseho lazaina? Miaina amin'ny vava. Ahoana? Mamoa rivotra aloha. Tsara dia zao mifoha rivotra. Tsara zay le izy. Zay ahoana? Zay no tokony atao hahafen'ny fanahy masina. Voalohany indrindra dia mamoaka amin'ny fahotanao ianao rehefa maiky izany. Avy eo dia mamela ny fanahy masina handray an-tanana ny fiainanao. Zay ve le mamoaka rivotra? Marina izany. Dia avy eo voka rivotra mangataka amin'ny fanahy masina hitantana ny fiainanao indray. Amin'ny finoana no hitokisanao azy hanampy anao hanao ny sitrapony. Azoko, ay ve zany e? Eny e, ataoko fa azoko izany. Ono isaky ny inona no hifoninao sy hamohanao rivotra? Tsy misahatra eo ka mifoka sy mamoaka foana ny fiainantsika. Zany indrindra ohatra ray ty tamin'ilay sena naikorabirabin'ny zalahy reny. Raha tamin'izay se no fen'ny fanahy masina dia ho nanana se ilay hery hanoheran'izany. Eny tompoko. Ary raha tsy vita se satria izany na tonga ny sembola ny ady dia mila manao fisefoana fa amin'ny ara-panahy. Ye, ara-pitsara. Mangatan'Andriamanitra aminy fanahy masina se amin'ny finoana. Angatao izy dia ataony izany. Ka tiany se ve ny hanao izany zao? Eny tompoko. Ye, mivavaka ary sika. Mangatady dia omeny ianareo. Mitadiava dia hita ianareo. Dondondry dia voany ianareo. Fa zay rehetra mangataka ny mahazo, ary zay mitady ny mahita, ary zay mandondona dia voam-baravarana. Misy aminareo ray mpianakaviana ve anome anjanatra bibilava raha angatahany trondro na maingo karaha toa angatahany atody. Ianareo na ratsy aza mahalala ny me zava-tsy ho an'ny zanakareo. Tsy mainka ave ny ray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina an'izay mangataka aminy. Jereo fa tsy vitany Daoda ny aina tahaka an'i Jesosy amin'ny herin'ny tenany. Ahoana kosa ny traikefanao momba izany? Tsaroa fa tsy ahita fandresena amin'ny fiarahanao mandeha amin'i Jesosy ianao raha tsy matoky ny fanahy masina hitantana ny fiainanao sy hanampy anao ho velona ho an'i Jesosy. Vonina ary ve ianao izao fotoana fohy ihany? Iaiky ny fahotanao ka angataka ny fanahy masina
mitantana ny fiainanao. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo, anjakan'ny nofo na maha-olona mpanota, fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy, dia tsy an'i Kristy izy. Nafinaritra ve le sary mihetsika? Nahazo lesona tsara? Ia, raha nanaraka n'izay sary mihetsika anankiroa, lesona mifanesy tsika, fiombona mpino sy ny fanahy masina. Dia hitantsika kristianina fa sarotra ary tsy vitantsika ny miaina ny fiainana kristianina amin'ny herin'ny tenantsika samy rery. Satria ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Galatianina 5:5 sy 7 milaza hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka amin'ny filany nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra amin'ny fanahy, fanahy manohitra ny nofo, mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay tianareo. Sarotra ho amin'ny nofontsika ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny navoan'ny Daoda teo fa niezaka tamin'ny herin'ny tenany izy iaina le fiainana kristianina. Izay ny natafalatsaka azy miady foana ao anatin'ny 4 andro dia efa intelo voaroroy. Ka amin'ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra, raha vao fantatra ao fa nisy zavatra nataonao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Ao ny iainana ny sitrapon'Andriamanitra. Ka rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao fantatra ao fa nitondra ny fiainanao amin'ny herin'ny tenanao samy rery ianao na mifanohitra amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra dia meke eloka eo no eo. Meke eloka eo no eo. Mba hatonga amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra hitoya mandrakariva satria ny ota no manakana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary rehefa miaikeloka isika dia zavatra telo no hita amin'ny fikekeloka. Voalohany dia manaiky isika fa diso fa tsy mila manamaritena, manaiky fa diso. Hitantsika tamin'ny sefo izay. Na dia nisy any sarotra be ny mamerina ny tany Iosofo. Faharoa midingana fikekeloka dia fisaorana an Jesosy Kristy. Satria raha tsy Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rany dia tsy isy famelan-keloka ho atsika mihitsy. Fa ny rany Kristy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana no antoky ny famelan-keloka. Ary ny dingana fahatelo farany ao amin'ny fikekeloka dia ny fibebahana na fivoantoetra sy asa. Fibebahana na fivoantoetra sy asa. Zay no nahatonga ny sefo namerina ny tanin'ny Iosofo, namerina ny akonangalarina, namerina ny katsakolona narina, ary namerina ny ombon'olona nangalarina. Mbola be dia be ozy izy. Ka ny atao hoe mibebaka dia miova toetra sy asa, zany hoe miala amin'ilay faharatsiana, ilay fahotana atao. Miodina 190 degré, 170 degré. Tena miodina tanteraka ianao, miodina miverina any amin'Andriamanitra. Ka miferahanao mandeha amin'Andriamanitra, raha vao fantatrao izay dia meke eloka eo no eo. Fa zao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Jaonina 1:5. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zay ny lesontsika androany. Atsangany tanan'izay Iosofo. Misy sa tsisy? Sa Iosofiny. Atsangany tanan'izay Daoda. Misy. Miady lava. Vaovao mahafaly meny Jesosy atsika. Ireo androany ireo. Ny fifandraisanao amin'ny olona dia apetrao epela tanan'i Jesosy.
fa izy no mahay mandrindra sy mandamina an'izany ary manome atsika ny fanahy masina araka ny toriteny izay renesintsika omaly rehefa ao anatintsika ny fanahy masina ka mizatra mivavaka mandray tenin'Andriamanitra tarihy ny fanahy masina dia mba ho tsara fifandraisana mba mididina sy amin'Andriamanitra hivavaka isika. Ndera sy mankalaza mbevinahitra anao ndray zay Jesosy Kristy Tompo fa ampahatserovinao izay efa nambaranao sy nampianarinao nandritry ny taona maro na nandritry ny volana vitsivitsy mety nisy taminay tonga teto vao androany mihitsy vao nandre izany kanefa izany indrindra ilay vaovao mahafaly sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Tonga ianao hampiavana anay aminao Andriamanitra rainay fa tonga koa ianao mba hampiavana anay amin'ny olombelona toanay eny fa ireo izay nanisy ratsy anay aza dia ampianarinao izay mba hiavana aminy. Misy amin'izy ireny tsy te hiavana aminay fa izay kosa mitondram-bavaka azy ninona mety ho ratsy vitany na fihetsika na fiteny dia mamindra fosy mamela heloka azy zahay mba hanananay fiadanana araka ny efa nambaranao Jesosy fiadanana no navelako anareo ny fiadanako no homeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo. Ranay eo izay ny an-damitra ho hamasina ny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao hatao any eny sitraponao ny ety an-tany tahaka ny any an-damitra menaniny anina sasa ho anay ary mamelany elokay tahaka ny amelana izay miloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakampanahy manafahanay amin'ilay ratsy anao fanjakana sy ny hery anao voninahitra mandrakizay. Amen. Mbola mitohy hatrany koa ny tsenam-bokatra rehefa mirava eo tsika mbola misy maromaro ao dia raha sendraka misy niady taminao ao atokantrano hividiano varomainty izy dia mba mahazo hery tsy hiady aminao tsony. Raha sendraka misy nanahirana anao mihitsy tao amin'ny fiainanao dia hividiano elo izy. Ho anareo izay tsy nahazo elo efa misy tonga ao 17,000 ariary moa atsy mbadikatsy izy ny varomainty atsalaninatsy dia aza misalasala fa misy karazana sakafo be dia be koa ao. Raha misy amin'ny olona nanahirana anao talohany natongavana teto nandreraka anao dia asao izy hinana lasopy ao orinao amin'ny fofeny fifaliana. Raha mpitso amin'ny eninora ariva indray no iarahantsika eto fa ny tsenam-bokatra kosa dia misokatra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Hira fa 3:30 ny andininy fahatelo. Hira fa 3:30 ny andininy fahatelo no ataontsika aorian'ny tsodrano. Fakaraha mitsanga ansika ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tononona amin'ny anarany tompontsika. Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika na hitaridalanatsika tsiraray avy amin'ny fanahy masina tsy andehanantsika amin'ny herin'ny tenantsika na herin'ny tsaintsika samy rery fa andehanantsika kosa amin'ny herin'ny fanahy masina ka ho feno ao amintsika tsiraray avy koa ny vokatry ny fanahy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any eny voninahitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.